Efa miditra amin'ny fialan-tsasatra lehibe tokoa amin'izao ny ankamaroan'ireo sekoly tsy miankina amin'ny fanjakana. Samy manana ny hetsika izay hanakatonana ny taom-pianarana 17 20 ireo sekoly samihafa toy ity tetsy Ambohimanarina ity dia niavaka ihany koa azy ireo ny famaranana ny taom-pianarana. Namarana ny taom-pianarana ireo ankizy madinika mianatra etsy amin'ny école Tulipe Rouge etsy Ambohimanarina androany. Nisy ny fety nataon'ireo ankizy ao amin'ity sekoly ity nentina namaranana ny taom-pianarana. Nandray anjara tamin'izany avokoa ireo mpianatra madinika sy ireo efa somary lehibe atao amin'ity sekoly ity. Ireo mpampianatra ihany koa dia nandray anjara mavitrika tamin'ny fanafanana ny fety. Nentin'ireo ankizy ny tety izao tontolo izao tamin'ny zotra air Tulipe Rouge ireo ray aman-dreny tonga nanotra ny ireo ankizy madinika tamin'ity famaranana ny taom-pianarana ity. Zay no vaoantsika toko lasy topoko vavy ankasitrahana feno ianao nanaraka ny fampalalambo vao hatramin'ny farany dia ankasitrahana ihany koa ireo niarana molavolan'ny fampalalambo avao mirary ianao no farany herinandro mahafinaritra miaraka amin'ny fahitalavitra ma TV. Ao amin'ny latsinainy indray tsika amin'ny famefotoana eto mankasitraka tompoko.